Miarabantsika tsirairay avy indray a manaraka an'izao fandarana miomana iaona amin'Andriamanitra ao zao. Arabaina tsika tsirairay avy any amin'izao fotoana androany zao a, ny amin'ny tombonandro mola havelomantsika, ny tompony isaorantsika ny amin'ny zavatra rehetrarehetra, izy no avian'izao zavatra rehetra zao, izy no miazo anazy, izy no antony, izy ane no omena voninahitra. Androany a, lohateny omen'ny tompo antsika androany dia hoe mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fantatro tsy haiko voalohan'ny taona ve zao tsika mandray an'izao fandaharana zao sa fiafaran'ny taona, fa na fiafaran'ny taona na voalohan'ny taona ny andraisantsika azy a, zao ny zavatra tiana apetraka amintsika androany. Miomana iaona amin'Andriamanitra ao ny fandarana, ary ao anatin'ny fandaharana dia mampiomana antsika hoe mandalo zao fiainana zao a, miomana fa ho avy Jesosy any amin'ny raha lanitra, andray ny fiangonana izy. Ary fiangonana io be da be nefa nizaraina tamintsika teto a, efa anjatony maro ny amin'ny fampianarana ny teny zay nambara. Io fiangonana io dia betsaka ny zavatra tian'ny tompo ambara sy tenenina aminy, fa io fiangonana io dia fiangonana be voninahitra, tsisy fikatronana, tsisy petipetina, tsisy tsiny, satria ho raisiny ho anazy zany. Ary natonga an'io tanteraka hoe be voninahitra, tsisy petipetina, tsisy fikatronana, tsisy tsiny, dia nole rany Jesosy Kristy manasa manadio afaka amin'ny tsy famarinana rehetra, noho ny fahasoavana zay namonjeny atsika, noho ny hazo fijaliana manafaka atsika amin'ny fangejan'ny lalàna sy ny ota sy ny fangejan'ny nofo noho izay rehetra zay. Zay natonga azy niteny teo amin'ny hazo fijaliana hoe vita, zany hoe fa vita ny famonjena. Anjarantsika ny mino sy mandray an'izany mba ho isan'ny olona vonjentsika. Zay mantsy ny mampiavaka azy, ny famonjena efa vita ho an'ny olona rehetra, ny fanavotana efa vita ho an'ny olona rehetra, fa tsy ny olona rehetra no vonjena, tsy olona rehetra no avotana, tsy ny olona rehetra no hiditra ny fanjakan'ny lanitra, fa zay nanaiky an'izay famonjena zay, zay nanaiky an'izay fanavotana zay no voavonjy, fa tsy hoe ny rehetrarehetra akory. Androany apetraka ny tompo hoe mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra Jesosy Kristy. Zay manao an' Jesosy ho lohany amin'ny zavatra rehetrarehetra, zay no ankasitrahany. Ary zay ny fiangonana hiakatra rehefa ho avy any amin'ny raha lanitra Jesosy Kristy. Kolosiana toko voalohany a, 9:7. Izy no lohan'ny tena dia ny fiangonana, izy no voalohany dia ny lamatoa tamin'ny maty, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Androany mametraka fanontaniana aminao amin'ny tompo, aiza ho aiza ny tompo ao aminao, laharana fahafiry izy. Tsika tsirairay avy a manana ny fandaharam-potoanantsika, tsika tsirairay avy a manana ny fandamina-piainantsika, na ao amin'ny tokantranontsika zany, na ny fiainantsika samy rery, na ao anivo mpiara-mivavaka amin'ny fikambanana zany, na amin'ny fiangonana misy atsika. Iza ny lohany amin'ny zavatra rehetra. Amin'izao fotoana manakaikaiky ny ataoko hoe fety maro isan-karazany ho an'ny olona. Raha toa zao tsika mitory teny zao mantsy a, dia Desambra 2016, zany hoe ao anatin'le famamaraparanana ny taona, be da be ny hetsika ataon'ny olona, be da be ny fety atao, be da be ny zavatra rehetrarehetra atao, satria zay ny fomba, zay ny zavatra rehetra mahazatra, ary be da be ny zavatra homanina ho amin'ny taona ho avy. Raha jerena tsirairay reny zavatra rehetra reny, ahitana an' Jesosy Kristy, le Andriamanitra velona ve, le Andriamanitra tokana ve, lay mpanjaka sy lay tompony tompo ve, lay mpamonjy ve, lay tena izy ve, sa sao dia olombelona nita, sao dia arena sy fananana no hita, sao dia resaka vola ny miasa, sao dia resaka anaram-piangonana sy anaran-dokom-pivavahana sy hetsika no hita, fa tsy Jesosy tsy hita, Jesosy tsy tazana. Fa zao ny voalaza mantsy hoe izy no talohan'ny zavatra rehetra, sady ao aminy no aretan'ny zavatra rehetra. Izy no lohan'ny tena dia ny fiangonana, dia ny lamatoa tamin'ny maty, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Zay ny dediavan'ny tompo amintsika. Tsy atao ambany zavatra Jesosy, tsy atao ankilabao Jesosy, tsy atao faharoa Jesosy, na atao fahatelo Jesosy, fa zao ny voalaza mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Lohany izy rovina, lohany izy androany, lohany izy rapitso, lohany izy raha afaka pitso, lohany izy alahady ka hatramin'ny alahady, fa tsy hoe amin'ny fotoam-pivavahana alahady ihany na sabotsy ihany,
tsy hoe rehefa mandeha mivavaka ihany no modimody miainy tenin'Andriamanitra sy manaraka tenin'Andriamanitra sy manao fiderana sy manao asa sy manao ataoko hoe fanompo-pivavahana fa afaka ny fotoana fivavahana dia mandeha amin'ny fiainana isan'andro dia ny filan'ny nofo ny manjaka, ny reharen'ny tena ny manjaka, ny resaka fisotroana, zavatra misy alcool, ny resaka fifohana, ny resaka filan'ny nofo, resaka rehaka momba izao fiaina zao no maka-toerana ambony. Fa voalaza ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romanina 7:10 hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny resaka fihinanana sy fisotroana, fa ny resaka fihinanana sy fisotroana dia misy fanarana-po amin'ny nofo zany, tsy hoe tsy hinana akory, tsy hoe tsy hisotro akory, sakafo ara-pahasalamana tiako tenena, fa tenin'Andriamanitra koa dia milaza any amin'ny Galatiana 5:5 hoe ny vokatry ny fanahy dia fahononan-tena, fifehezan-tena. Androany raha lohany amin'ny fiainanao Jesosy, mahon-tena ianao amin'ny zavatra rehetra. Ndao jerentsika ilay Romanina 7:10 teo. Romanina 7:10 ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana fa amin'ny fahamarinana, fiadanana, fifaliana, vokatry ny fanamasina. Romanina 7:10 fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy fisotroana fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanamasina. Dia voalaza any amin'ny Filipianina any hoe ny kibony no andriamanina, ny kibony no andriamanina, mamenatra be zany, zany hoe misy fanarana-po zany, misy fitiavan-tena zany, misy fitadiavam-boly zany aman-karena, misy fanompo-tsampy mihitsy ary zany. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misaina ny an'Andriamanitra izy, tsy misaina ny an'Andriamanitra sy ny fanjakan'Andriamanitra izy, fa ny kibony no andriamanina, tompony hamindra fo. Zay ny voalaza ato hoe fahaverezana no hafarany, ny kibony no andriamanina. Filipianina 4:7 ny kibony no andriamaniny, ny famenarany voninahiny, fa misaina ny amin'ny tany izy, fa ny fanjakantsika dia any an-danitra, avy any ny andrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo izay anovany tena fihetretenantsika ka hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny araka ny fiasan'ny heriny izay aizany hampanaiky ny zavatra rehetra ho azy. Fa ny zava-dehibe tena apetraka amintsika dia izay tenin'Andriamanitra izay hoe mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra Jesosy, lohany amin'ny zavatra rehetra Jesosy, lohany amin'ny zavatra rehetra. Rehefa misy ho atao, rehefa misy ho ale, rehefa misy hetsika atao, mahaveo voninahitra an' Jesosy fe iza ny lohany, iza no hita. Tako ny Jesosy ny amin'izao fotoana amin'ny mpanompon'Andriamanitra marobe izay hitanao eny amin'ny fahitalavitra, izay hitanao hoe tsy manambara an' Jesosy fa ny tenany no ambarany, ny asany no ambarany, ny mpiara-miasa aminy no ambarany, ny anarany fiangonany no ambarany, nefa ny fiangonana dia tsy anazy fa an' Jesosy Kristy. Ny ataoko hoe ny petadrindrina sy ny publicité sy ny panneau publicitaire dia pasteur mivady no hitanao eny, ny akanjony tsara tare, izy mamirapiratra. Zao nge voalazan'ny tenin'Andriamanitra izy tsy maintsy mitombo, izao tsy maintsy miaina. Lasa ohatran'ny hoe mahita an'ireny artista eto amin'izao tontolo izao reny tsika, mahita an'ireny hoe vedette zao tontolo izao reny tsika, présentateur malaza amin'izao tontolo izao reny tsika raha mahita an'ireny panneau publicitaire sy ny rehetrarehetra reny. Tsy fantatrareo va fa ny fiainanareo dia miara-miafina ao amin'ny Kristy. Zany hoe tsy ny tena misy no aseho, tsy ny olona misy no aseho, tsy zao misy no aseho, ny star, ny vedette dia Jesosy Kristy. Satria izy namita ny famonjena, izy ny maty ho anaty eo amin'ny azy fizaliana, izy ny maty nalevina ary nitsangana tamaty, izy ny mendrika hoderaina, izy ny mendrika ankalazaina. Fa mampalahelo amin'izao fotoana anarana fotsiny le kristianina, fa Jesosy tsy hita, fa olona ny hita, mpitondra fivavahana ny hita, mpanao asa fanompona no hita, mpihira no hita, mpitendro no hita. Fa ny miankohaka zany, midera an'Andriamanitra zany, mankalaza an'Andriamanitra zany, miafo zany, tsy hita zany. Ary eo anatin'ny fanetretena ny anaovana ny fitoriana na tsy maintsy iseho ary ianao, tahaka ny hoe raha mitory tena ohatr'izao moa tsika tsy maintsy ny tenantsika no hita alaina sary, fa tsy manambara amin'ny momba antsika isika. Zay mahatonga ny Paoly miteny hoe tsy ny tenanay ny torianay, ao amin'ny Korintianina izy dia milaza an'izay, tsy ny tenanay ny torianay fa Jesosy no torianay. Ary zay dia tsinitsinina, fa zay mahatonga an' Jesosy miteny hoe rehefa avy nanao asa nampanarana anareo nareo dia aza miteny hoe izao ny zavatra, izao ny nahay azy, izany no mahavita azy.
de midradradratra ny fahaizako sy ny fahalalako tsy ny fahaleovako ny fahaleovanay de avy amin'ny Andriamanitra ny fahafahana manao zavatra fa hoy Jesosy hoe lazao hoe mpanompo tsy mahasoa zahay zay tokony natao ihany natao zay ny zavatra misy zay tokony natao ihany natao mpanompo tsy mahasoa fa ny lohany de Jesosy Kristy lohany de Jesosy Kristy izy ny lohany zao ny zavatra fitaka masina nahazo any Lucifera dia lay anjely ny famirapiratana sy ny fahatsarana atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay ny andraikitra ny fiderana ny andraikitra ny fiankovana ny andraikitra ny fankalazana an'Andriamanitra fa rehefa hitany ny fahatsarany efa hitany ny vatosoa hitany ny endriny sy ny fahatsarany tanteraka de naodiny naodiny fiankofana naodiny ny fiderana ary nataony ho any aminy zany nisy détournement rehefa nanao an'izay détournement zay izy dia lasa izy ny teo deraina izy ny teo ankalazaina izy ny teo lohany izy ny teo hita nanapa-kevitra avy hatrany Andriamanitra naongany tsy ho amin'ny fanjakana intsony naongany tsy ho aman-danitra intsony Lucifera de nisy anjely maro ny sariany nanaraka azy koa izay Lucifera be da be ny paster be da be ny apôstôly be da be milaza mpanompon'Andriamanitra be da be ny laza fa kristianina no tratra an'izay fanahy zay koa ka nanao détournement tsy ho Jesosy tsony ny lohany tsy ho Jesosy tsony no ambony tsy ho Jesosy tsony ny alohany zavatra rehetra fa lasa izy no hita lasa ny ministerany lasa ny asa fanompony lasa ny fitoriana atao lasa ny toeram-pivavahana lasa izy sy ny mpiara-miasa aminy mamindra fo engany ny tompo mamindra fo ary mahisokatra ny eny masonao mba ho fantatrao fa tsy nitsinona ianao aloka ihany ianao zay miseho vetivety zavona ihany ianao kankana ianao izy ny tenin'Andriamanitra fa ny lohany de Jesosy Kristy ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy ao amin'ny Jauna toko 7 andiny 7 de zay misy nylazainy Jauna ohatra anankiray tena mila alaitsika tahaka an'izany de Jauna de nilaza hoe izy tsy maintsy mitombo izao tsy maintsy miena Jauna toko 7 andiny 7 de zao ny voasoratra ao izy tsy maintsy mitombo izao tsy maintsy miena tsy maintsy any tsy hoe tokony na hoe mba fa didy zany baiko zany hoe tsy maintsy izy tsy maintsy mitombo izao kosa tsy maintsy miena mitombo ve Jesosy mehita ve Jesosy miamakatoerana ve Jesosy sa olombelona sy ny asany sy ny tenako sy zaho fa hoy ny tenin'Andriamanitra ao Galatiana hoe zay any Kristy Jesosy de efa nanombo nofony mba mifaniriny sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana ao amin'ny Galatiana tsika mahita an'izay lao jerentsika zay Galatiana toko 5 andiny 7 zafady Galatiana toko 5 andiny 7 fa izay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba mifaniriny sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana raha velo ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy zay voalaza ny tenin'Andriamanitra zay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny dikany nanombo zany no vonona rehefa maty zany tsy hita intsony nefa be da be mbola velona am'izao mbola mampiseho ny tenany mampiseho ny asany mampiseho anazy fa hoy ny voalaza hoe zay any Kristy Jesosy de efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriny sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana ny vahaolana amiko de ny hazo fijaliana mba tsy tonga na ireare mba tsy tonga na ieboebo mba tsy tonga na ilaza fa izao ny zavatra izao ny lohany ny vahaolana ho anahy de ny hazo fijaliana ny hazo fijaliany Kristy ananako fanetretena rehefa tonga eo ady hitako hoe tsinitsinina ako fa Jesosy ny antony zavatra rehetra Jesosy namita ny famonjena Jesosy no namita ny fanavotana ary izy no mendrika hoderaina izy no mendrika ankalazaina izy no mendrika ankofana izy no mendrika indraindraina ary azo ny lohany fa tsy olombelona naoviana tsy olombelona naoviana apetraka amintsika izany teny zany androany raha te ho ankasitrahan'ny tompo ianao raha te anisany hoe olona ankasitrahany ianao ary te atsapany fanatrehany atsapany fankasitrahany atsapany fanamasy tatamana ao anatinao mameno anao mitarika anao ary mampiasa anao araka ny sitrapon'Andriamanitra de ny atorony tompo aminao de olohany amin'ny zavatra rehetra Jesosy indray mandeha rotina ny fiainan'ny zanak'olombelona mandeha rotina ny fiainan'ny fiangonana mandeha rotina ny ao anatin'ny fikambanana tsy entsony le bitsiky ny fanahy tsy entsony le sitrapony Jesosy tsy manontany hoe sitrapon'ny tompo ve ty ataoko ty sitrapon'ny tompo ve zao etsika atao zao sitrapon'ny tompo ve zao ale zao fa to lasa resaka vola
resaka fitadiavana, resaka fananakarena, resaka zavatry ny tany. Ary zay ny ao amin'ny fiangonana Laodikia, zay fiangonana amin'izao fotoana mihitsy hoe mpanan-karem-be, manana vola, tsy manana zay mampahory intsony, ary tsisy zavatra atahorana intsony, tsisy zavatra ilaina intsony. Fa hozy Jesosy hoe ianao le mahantra indrindra, ianao le jamby indrindra, ianao le ory indrindra, ianao le mitanjaka indrindra, satria nahoana tsy ataonao lohany Jesosy. Raha mamaky tsara ny apokalipsy io isika, vao manomboka ny apokalipsy dia voalaza fa eo avovoan'ny Jesosy, eo avovoan'le fiangonana. Mandeha amin'izay faminaniana, mandeha amin'izay faminaniana, mandeha amin'izay ny tenin'Andriamanitra rehetra. Rehefa vita izay teny izay tsy eo avovoantsony Jesosy fa ny ivelany. Dia ao amin'ny apokalipsy 3 dia milaza hoe indro mitsangana eo ambaravarana ka mandondona. Mitsangana izy eo ambaravarana fiangonana. Iza le fiangonana? Le fiangonana hoe tsisy mamory azy tsony, manana rafitra matipaika, manam-bola be, manana fitaovana, manana zavatra ilainy rehetra ary tsisy mahory azy. Fa izy ny ory indrindra, mahantra indrindra, mitanjaka indrindra, jamba indrindra, satria tsy ao Jesosy, satria tsy Jesosy tsony ny lohany, fa olombelona ny lohany, vola ny lohany, satana ny lohany, asa ny lohany, fitaovana ny lohany, mahantra indrindra, ory indrindra, jamba indrindra, mitanjaka indrindra, satria tsy ao Jesosy, satria Jesosy tsy lohany. Tandremo fa tsy marika hoe ao Jesosy ny fananakarena, tandremo tsy pirofo hoe ao Jesosy ny tsy fananana zavatra mahory, tandremo tsy pirofo hoe ao Jesosy raha toka manana fitaovana raitra sy matianina, tandremo tsy pirofo hoe ao Jesosy raha misy rindran-damina sy filaminana be, tsy midika zany fa ao Jesosy. Fa zany ny fiangonana Laodikia nananana zany rehetra zany, tahaka ny fiangonana amin'izao fotoana, manana euro maromaro, 1 million d'euros, fa ny fikarakarana matra tsisy fikarakarana ny matra, tsisy famanginan'izay marary, tsisy fikarakarana ny manano tena ny olona sahirana, fa tehirizina ho azy ao ihany zao fananana rehetra zao. Hoy ny tompony teny ika tamin'izany rehefa nisan'ny lehilahy manan-karena nanita tranotrano niary nametraka ny fananany tao, dia nifaly hoe miadala amin'izay ianao ma, ozy ny tompo hoe adala ianao, satria ianao tsy mihevitra ny an'Andriamanitra ary tsy manan-karena ny amin'Andriamanitra ianao fa manan-karena ny amin'ny tenanao ihany. Dia tahaka izany ozy izy ny olona zay manan-karena ny amin'ny tenany fa tsy manan-karena ny amin'Andriamanitra. Hoy izy ny tompo hoe ny alina ny alana aminao ny fanahinao ho an'iza zay rehetra narinao. Tsy lohany teo amin'ny fiainan'i Jesosy, tsy lohany teo amin'ny fiainan'i Jesosy. Be da be ny fiangonana milaza fa fiangonan'i Jesosy amin'izao fotoana, mialatsiny fa tsy maintsy lazako hoe tsy lohany ao nefa Jesosy, tsy lohan'le fiangonan'i Jesosy fa olombelona ny lohany, rafidrafitra sy fombafomba ny lohany, vola ny lohany, fitaovana ny lohany, fananana ny lohany. Androany iveren'ny filazantsara, iveren'ny tenin'Andriamanitra. Raha ohatra ka mizaran'izany teny zany zay, ny ambaranay aminao tsy olombelona, ny ambaranay aminao tsy izahay, ny ambaranay aminao tsy resaka hetsika sy fikambanana sy toerana, fa ny ambaranay aminao dia Jesosy Kristy irery ihany. Tsy tianay, tsy mahamaiky anay ny hoe lasa intehatra aminay ianao, lasa hiankina aminay ianao, lasa zay ianao ataonao alohany, dia rehefa tsy eo zay dia mangatsika ianao, rehefa tsy eo zay dia tsisy teny horenao, rehefa tsy eo zay dia tsisy zavatra ho voarainao. Malahelo zay raha zany zavatra misy, satria tsy voarainao zany ny afatra efo zato mahery ny ampitainay. Fa zay tsy maintsy miena, izy tsy maintsy mitombo. Ny tianay dia voambaranay aminao Jesosy, voaprezentenay aminao Jesosy, Jesosy ny lohany, dia mandeha miaraka amin'ny Jesosy amin'izay ianao mahaleo tenao amin'ny Jesosy, fa tsy hiankina aminay na hiankina amin'olombelona. Zay ny zavatra misy hoe asehonay Jesosy, ampitainay Jesosy, izy no lohany amin'ny fiainanao, lohany amin'ny zavatra rehetra, dia miara-mandeha aminy ianao eny am-pandehanana rehetra eny. Fanamasina ny hiasa amintsika, ny tompo amindra fo amintsika. Ratsapanao fa atao tsy lohany teo amin'ny fiainanao Jesosy, ary hitanao fa mila miverina ianao. Tompo mamindra fo, tompo miatra, tompo tsy mandahanao. Ekeo izy androany no lohany amin'ny fiainanao. Ary aza vela isy zavatra ibahana, ary isy zavatra mitaka anao, aza vela isy zavatra anananao ena maso, fa raha toka tsy nanome voninahitra azy ny fiainanao hatramin'izay, raha toka tsy nanao ana Jesosy lohany ianao hatramin'izay, ivereno filazantsara ary esory zay zavatra rehetrarehetra mahatonga an Jesosy tsy holohany, mba holohany izy amin'ny zavatra rehetra, mahatsiaro anao ambavaka, ary ny tompo hikasika anao, andamina anao ny fiainanao ho araka ny tenin'Andriamanitra, mba holohany amin'ny zavatra rehetra tokoa izy ary mankasitrahany ianao ho isan'le fiangonana ho akariny rehefa tonga eny amin'ny rano lanitra Jesosy. Ho azy ihany voninahitra. Amen.